Marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Ity misy vaovao, savony spesialy, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spesialy manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Anjarany ao anivon'ny ACS na ny Amicale des Anciens Conseillers Supérieurs et Sénateurs no nitondra ny hevitr'izy ireo manoloana ny toe-draram-pirenena amin'izao fotoana izao. Sesilany ny fitakiana sy ny fitarainana ataon'ny olom-pirenena manerana ny nosy. Ny 500 malagasy ihany no manana kaonty any amin'ny banky hatreto. Tsy ampy ahafahana miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ho amin'ny asa fampiroroana ireo hoy ny ao anivon'ny samifinina. Fampiasam-bola maharitra no tokony ampiasaina ny vola nindramin'ny fanjakana tamin'ireo firenena vahiny, manodina ny vola sy manao izay azahoana tombony ahafahana mamerina ny trosa aingana ny tokony ataon'ny fanjakana. Miakatra trano ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao, miakatra indray ny siramamy eny an-tsena eny na ny vidin'ny vilany aza, tsy afa-miala amin'izao fiakaran'ny vidim-piainana izao. Any ivelany fifidianana ben'ny tanàna ao Afrika Atsimo, androany no naharatsy ny vatoazon'ny antoko ANC na ny Congrès National Africain izay teo amin'ny fitondrana hatramin'ny taona 1709. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Ok, on détourne leur attention et on prend les manettes. Et comment on fait, Rouge? On improvise. Arrête, tu mets la cacahuète. Allez, laisse-moi faire. M&M's, le plaisir que l'on partage. Naturel Plus, extrait des meilleurs champs de tournesol d'Égypte. Naturel Plus, votre huile de tournesol raffinée 100% naturelle. Si vous préférez l'huile de soja, Spécial est fait pour vous. Issue des meilleurs champs de soja d'Égypte, Spécial est une huile de soja raffinée, riche en oméga 3 et en oméga 6, essentielle pour votre santé. Que vous préfériez notre huile de tournesol Naturel Plus ou notre huile de soja Spécial, nos huiles raffinées sont 100% sans cholestérol. Naturel Plus et Spécial, vos huiles raffinées pour des plats délicieux et une bonne santé. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty bar chocolaté, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Quelle
fournitures scolaires te donnent plus de sensations et te motivent à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. À l'égard des produits haut de gamme à l'esthétique soignée, Baolai exploite les meilleures technologies hautement novatrices. Le subwoofer JYO vous offrira une qualité sonore exceptionnelle. Son design épuré, sa forme compacte et son élégance s'invitent en toute harmonie dans votre salon pour profiter du meilleur acoustique. JYO, représentant exclusif, Baolai. Baolai, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soka Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soka Vitres, très sincèrement à votre service. Tsara kosa izy zany. Ino ny loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Sura mihitsy amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le primokat ato aminareo? Ie, misy ka. Amin'ilay inona ny tendra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Misy peinture à loko les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Miaraba anao ndray tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV izao alina izao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany mitombo fampanenona lakolosy fanairana ataon'ny fikambanana na mpanao politika maro samihafa momba ny tsy fandehan'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny teo anivon'ny ACS na ny Amicale des anciens conseillers supérieurs et sénateurs no nitondra ny hevitra izy ireo manoloana izany. Zo rakotondrena. Nanao fanambarana ireo avy eo anivon'ny ACS na ny Amicale des anciens conseillers supérieurs et sénateurs na ny fikambanan'ny olona teo aloha androany momba ny tsy fandehanan'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny mikatso tanteraka ny fiainam-pirenena raha nambaran'izy ireo ka mampisavoditaka ny vahoaka malagasy. Ankoatra ny fahantrana izay mianjady amin'ny vahoaka, manampitrotraka izany ihany koa ny fandikan-dalàna efa mampiteny mona hita amin'ny ambaratonga-pahefana samihafa. Mahazo vana tanteraka ny kolikoly ka mamono ny fiainam-pirenena izany. Miravoravo tanana nakamaroan'ny olona. Tsy tanteraka araka ny tokony ho izy ny ankabeazan'ny fampanantenana natao. Toa mahatsiaro voafitaka ny olom-pirenena eo anatrehan'ny zava-misy. Mitaraina ny malagasy noho ny famiravorana azy ireo eo amin'ny taniny. Ny vadika ankitsirano namono ny vahoaka malagasy mpamelona azy ireo mpanao fanamiana sasantsasany no membasy nantenaina ho tandroka ary ny vozony. Sesilany ny fitakiana sy ny fijoroany ny olom-pirenena maro. Tsy tanindrazana, tsy mikely soroka, manao ny ainy tsy ho zavatra, miantsoantso sy mampaneno lakolosy fambaraloza manerana ny losy. Isan'ny tafiditra ao anatin'ny fitakian'ny ireto olona teo aloha ireto
ny fanovana sy fananganana lalam-pandroenana vaovao takin'izy ireo ihany koa ny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena manoloana izany. Zany hoe raha te hampandeha zavatra zany mila mifameno tsara texte mahomby sy fitipitondratena mety sy finiavana le atao hoe bonne volonté mifameno zay ny ahatongavana firenena tsy misy eo amintsika zany zay zao. De ny hitanay ACS zany hoe anjara tokony hanandrify anay de izay hanitsy ny lalam-panorenana. Zay raha vao tsy fampihainy ny mpitondra sy tsika eto na tsika mpanao politika de hifanatrika eto, hifandratra eto, hifanenjika eto, hifandoro fananana eto. Nitranga foana zany tamin'ny fitakenan'ny fandimby teto. Fa iza nahita tombontsoa tamin'izany izy. Mila fanovana i Madagasikara sy ny fiainam-bahoaka raha nambaran'izy ireo. Ilaina ny fifampiresahana saingy manao be marenina fitondram-panjakana. Milaza hoe efa nanomana volavolandina sy volavola lamin-drafitra ireto mpikambana ao amin'ny ACS ireto. Ilaina ny fiverenana andatabatra boribory tadiavana marimaritra iraisana hanalana ny malagasy amin'izao fahantrana lalina misy azy izao. Tsy mazava amin'ny fiainan'ny fiarahamonina sa vitaka amin'ny fiainam-pirenena ary tsy fantatra intsomana hoe miaro tombontsoa io sy vakaiza amin'ny fiainan'ny fiainam-pirenena ity. Nefa mitaovana raha mbola firenena heverina fa manana azy Madagasikara dia natavoaka ny tonga ao aminy mariavy. Zay no tiavintsika ialana ary tsy maintsy idirana mikasika amin'izay. Ny faharoa dia ity no heverinay fa ao anatin'izany zava-misy zany dia samy teny zay heverin-dolo zay teteny rehetra. Ary efa misy rafitra ka tsy mamela lalana amin'izany na hoe mety mamela lalana amin'izany nefa tsy mahomby famezana izany lalana izany ka misavitaka amin'ny fiainam-bahoaka dia voatery milona tsy maintsy miteny amin'izay heverina tokony misy azy. Zay ny razana eto sy namana hoe rariny amin'izao fotoanandro zao ary tsy miankina amin'ny fisainana tsiray avy akory fa nizaniza dia mitaraina sy miteny amin'izao fotoanandro zao laza ny eto. Isan'ny fangatahan'ireto mpikambana ao anivon'ny ACS ireto ihany koa ny fampifondronana ireo hetsika fitakiana maro samihafa manoloana toetra raha-pirenena ankehitriny ao anatin'ny fifampidinihan'ny lehibe iray entina hanavaozana izay lalam-pandrenana izay. Maro ihany koa ireo mpanao politika hafa naneho ny hevitra momba ny raharaham-pirenena ankehitriny. Nampididoza sy nampidikizo ny firenena ny mpitondra ankehitriny raha nambarany Antoko Arma naneho ny heviny ihany koa ny fikambanana Aziva. Zo Rakotondrinatrano. Tsy mijanona amin'ireo fikambanana sy antoko politika maro samihafa eto an-drenivohitra intsony ny fitarainana amin'ny fahantrana lalina sy ny tsy fifandehanan-draharaha raharaham-pirenena ankehitriny raha nambaran'ny avy eo anivon'ny fikambanana Aziva androany. Efa metraika any amin'ny vahoaka malagasy tsirairay manerana ny nosy ny fahantrana lalina misy ka mila fijerena vahaolana aingana izany raha nambaran'ny filohan'ity fikambanana ity. Diso fanantenana tamin'ny nataon'ny mpitondra azy sy ireo olom-boafidy ny vahoaka manoloana izany. Fantatro ny fahitamin'ny sasany azy fa tena faratapony amin'ny tsy fifankahazahoana ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra, ny mpanao politika sy ny mpitondra amin'ny faratapony mihitsy raha ny tsy fifankahazoan-kevitra. Izany no mahatonga ireo fivorovoriana sy fananganana vondron'olona hoentina aneriny fitondrana mba iresaka. Hitantsika izany amin'izao fotoana izao tsy ho dononina ny anarany fa betsaka. Izany ny mpanao politika fa na ny vahoaka koa aza any ambanivohitra any dia ohatra ny very fanantenana valala voatango ary tsy hita mihitsy ny tena hoe izao no fanantenana amin'izao firenena izao. Fatao anatin'ny 5 taona 9 taona izay ny malagasy dia very fanahy mbola velona mihitsy. Etsy ankilan'izay tsy azo antenaina ho amin'ny fanavotana ny firenena intsony ny mpitondra amin'izao fotoana izao raha nambarany avy eo anivon'ny Antoko Arma. Ireo mpitondra ankehitriny ireo no nandatsaka ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrana lalina misy azy amin'izao fotoana izao ka tokony mpanara-maso amin'ny fitadiavam-baolana fotsiny ihany izy ireo sisa. Ie, hevitry ny Antoko Arma moa zay. Ny Arma moa efa fantatrareo Alliance pour la refondation et la renaissance de Madagascar. Na hoe antsika rehetra rehetra i Madagasikara. Io moa zany atoko voaniforona tamin'ny 17 marsa lasa teo.
ny anay dia tsotra latsaka ankady ny firenena ary misy olona nandatsaka azy akady dikan'izany a tsy ny any akady ndray no mikopadama fa raha anao refondation dia mila zavatra nikelitsika dia dikan'izany a olona hafa ivelan'izy nandatsaka akady mihitsy no avela hitantana an'izay zavatra rehetra tokony ho tantanina eo a zany ny lojikan-javatra zany akory tsy niteny hoe tsy poniny eto Madagasikara izy na tsy olo-pirenena malagasy fa rehefa natao le izy a nomena azy teo ka tsy vita dia mila arenina ny firenena ka ny fanarenana ny firenena zany a dia aleo ny vahoaka malagasy na ny acteur politika hafa no manao azy a fa izy indray zany a dia apetraka amin'ny toerana tsara atao observateur izy a mba mitazana zavatra tokony atao eo. Raha ny zava-misy ankehitriny mbola lavitresaka ny resaka fifampiresahana malalaka eto amin'ny firenena. Amin'ny lafiny iray tsy miaino ary manao be marenina ny fitondrana. Amin'ny lafiny hafa kosa mbola tsy ampy ny fivondronan'ireo manohitra ny fotokevitra amin'izao fitondrana izao. Vokany samy makao azy ireo hetsika sy fikambanana maro samihafa amin'ny faneho-kevitra. Manao izay tiany atao sy izay daniny kibony kosa ny fitondram-panjakana. Fampiasam-bola maharitra ny tokony ampiasain'ny vola indrindra amin'ny fanjakana tamin'ireo firenena vahiny araky ny fanazavany Pahay Toekarena iray manodina ny vola sy manao izay tokony azahoana tombony ahafahana mamerina ny trosa fa raha izay aingana no tokony imasoan'ny fanjakana. Fanadadina Mikael Ramaloa. Tokony hainga amin'ny filana misy eto an-toerana ny antony indramam-bola na tsy. Ho any eto Madagasikara nefa tonga sy avoaka mpamatsy vola ny teti-bola natokana ho trosaina vao dininy izay ampiasana azy. Io no olana tsy ahafahana mamerina ny trosa indramina amin'ny fotoana efa napetraka araka ny fanazavana. Izay pekady ampiroborobo ny toe-karena no tokony ampiasana ny trosa araka ny fanazavan'ny Pahay Toekarena. Dia rehefa tsy ampy izany ny ampelantanana nefa misy filana izay tokony tanterahana dia eo no tokony mitrosa. Zany tokony miainga amina filana zany aloha ny fitrosana fa tsy hoe nitrosa no miteraka filana. Indray mantsy zany misy zany ary hita zany eo amin'ny fikarohana atao hoe misy zay trosa zay atao hoe le trosa no miteraka an'ilay filana satria misy vola ty mbola misy vola zao million de dollars eo amina mpamatsy vola anankiray ohatra dia tadiavy za ampiasana an'io inona ny azo ampiasana azy zay zany zao amiko dia hoe trosa miteraka filana. Tafiditra ho isan'ireo firenena bokatrosa eto Afrika Atsimo Sahara i Madagasikara araka ny fanadihadiany tranokalan'ny May Moussi ny trosan'ny fanjakana no dinina amin'io filaharan'io. Misy dingana izay tsy maintsy atao amin'ny findramam-bola izay miankina amin'ny mpapindrana izany ho an'ny tany andalam-pandrosoana toy ny eto Madagasikara. Mora amin'ny tany efa mandroso kosa ny mindram-bola raha ny fanazavana hatrany. Olona efa manan-karena na ny tany manan-karena dia moramora kokoa ny zana-bola ho alohany raha eo amin'ny tsenam-bola iray satria izy zany fantatra hoe afaka mamerina an'ilay vola satria ny toe-karena efa mipetraka daholo ny ambaindainy dia ny zavatra fampiasam-bola atao ny investissement atao zany dia manatsara an'ireo le toe-karena an'ireo zany. Ohatra izany zao ohatra hoe amin'izao fotoana mandeha le resaka hoe toe-karena maitso économie verte ohatra dia manao fampiasam-bola izy zany makany amin'izay manao fikarohana izy sy ny sisa makany amin'izay lafin-zavatra iny. Itsika aty amin'ny tamin'ny andalam-pandrosoana kosa tsy afaka mindram-bola amin'ny tsena iraisam-pirenena tsika tonga dia mivantana satria itsika ao anatin'ny ataontsika hoe tany mahatra tany izay tsy mbola manana toe-karena mipetraka tsara dia misy risque be zany zay ngamba fiteny azy ho an'ny tsena zany mampindram-bola atsika dia izay mahatonga antsika hoe makaty amin'ny ataontsika hoe mpamatsy vola mahazatra. Araka izany tsy ny firenena tahaka ny Madagasikara na ihany koa ny firenena andalam-pandrosoana ihany no mitrosa fa na ireo firenena lehibe any ivelany ary dia manao izany. Raha ny zava-misy mbola lavitra ny lalana amin'ny tsy isian'izany findramam-bola izany intsony ho an'ny Madagasikara. Resa-bola izay hatrany dia ny 500 malagasy ihany no manana kaonty any amin'ny banky hatreto. Tsy ampy ahafahana miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ho an'ny asa fampiroroana ireo hoy ny avy eo anivon'ny Samifina. Fanadadiny Gaetan Andriatsilavo. Tsy ampy ny fampiarana ny lalàna sy ny fanasaziana eto amintsika manoloanareo afera avolenta mamboatra ny firenena hoy ny eo anivon'ny Samifina. Raha tiana nefa ny ampahomby ny fanasaziana ireo tsy maty manota manamboatra firenena ireo tsy maintsy ajoro ny rafitra matanjaka ahafahana manatanteraka izany.
tokony ara-iasa ireo rafitra rehetra voakasika izany ahazona vokatra azo tsapaitanana ohatra amin'izany ny resaka andramena. Tsy maintsy matanjaka koa ny rafitra manasazy mampiatra lalàna eto amintsika miresaka matsika raha miresaka famotsim-bola na famatsim-bola asa fampiarorana samifina ny eritreretintsika marina zay ary andraikitra ny samifina zay fa samifina tsy avita tsy miasa rery ary tsy tokony hiasa rery mihitsy ny samifina. Tsy mety raha ny samifina sady anao fitsiriana no anao fanadihadiana dia tsara fa tsy maintsy misy sampandrarafa zany mandray ny vokatry ny asan'ny samifina ary tokony matanjaka ohatra ny tanjaka ny samifina ihany koa zay tsika vao mahita fahombiazana eto toerana. Rehefa maheno angetsika hoe azotsika tratra any ivelany ihany dia tsika mahamenatra ny zay satria dikan'izay tsy nahavita zany ny sakanazy teto fa na izany mety zavatra mitranga amintsika zany mety mitranga amina firenena hafa fa ny toin'izay zany mila matanjaka ny rafitra eto toerana dia mila matanjaka ihany koa ny fiaraha-miasantsika amin'ireo firenena manodidina antsika aloha voalohany ho aiza moa ny azontsika fa tsy maintsy amin'ireo firenena ray amin'ireo aloha ny andalovany zay vao mivoaka ny faritra misy atsika. Tsy ampy ny fahalalana amin'ity sampandrara-miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola amin'ny asa fampiroroana ity. Antony mahatonga azy ireo anolotra volavolan-dalàna ahafana manokatra fanadihadiana indrindra eo amin'ny lafin'ny famatsim-bola ny asa fampiroroana. Voalohany aloha dia le fanitsina hoe ny samifina dia tsy tokony hiankina fotsiny amin'le dosy araka ny teneniko teo. Iny zany ny zava-dehibe iny. Service de renseignement no resantsika raha ohatra ka service de renseignement tsy afaka andray vaovao akoatran'ny zay omen'ny banque na ny établissement financier azy miala tsiny afa zay ilay ataoko hoe boîte aux lettres dia amiko nefa tsy fotoanan'izay intsony zao indrindra rehefa na ny famotsim-bola raha ny eto amintsika eritrereto fa 500 eo ange no tahan'ny olona zay manana compte any amin'ny banque 500 ny olona ny malagasy no manana an'izay raha famotsim-bola atao zany inoko fa tena apahany kely mihitsy no hitanao avy amina déclaration d'opération suspecte. Ny akoatran'izay eo amin'le hoe famatsim-bola ny asa fampiroroana tsy mino mihitsy fa hoe ho ampidiriny any amin'ny banque nareo lay inona moa ty établissement financier reo ny vola zay eritreretin zareo ahodina ka amatsiana asa fampiroroana. Zay zany no mitarika hoe lay paikady zay apetraka hoe sokafana bebe koa ny fahafahan'ny samifina manango vaovao trandraka vaovao dia mampita an'izay any amin'ny manandrify azy. Mahakasika ilay raharaha Turkia izay nalaza tato ato, nilaza ny eo anivon'ny samifina fa efa nanokatra fanadihadiana izy ireo ary andrasana ny valiny. Ankoatr'izay, nilaza ihany koa tompona andraikitra fa tsy maintsy ho amafisina ny traikefa sy ny fahaiza-manao eo amin'ity sehatra ity. Ny fahafito hatramin'ny 12 ny volana aogositra ho avy izao, ho avy eto amintsika ireo solotena avy amin'ny Komeza, anampy ny samifina, izara traikefa ary hanolotra fitaovana ary fomba ahafana manatanteraka tsakany sy andavany ny asa rehetra. Miteraka olana ny fametrahana ny faritra fampiasam-bola ara-pambolenana ny ZIA any amin'ny faritra vakina karatra ankehitriny. Tsy tokony esorina eny amin'ny tany ireo mponina amin'ny komunina maro amin'ity faritra ity raha ny fanehoan-kevitry ny fiarahamonim-pirenena. Fanadidina. Velarantany mirefy arivo hektara mahery no voakasiky ny tetika ZIA na ny fametrahana ny faritra fampiasam-bola ara-pambolena. Tsy mifanaraka amin'ny fampanantenana sy fanambarana nataon'ny ministry ny fambolena teo aloha ny taona 2014 ny zava-misy ankehitriny. Raha toka nanambary ity farany fa tsy hisy fandroana sy tsy hisy fifanitsahana amin'ny tany tantsaha ity tetika ZIA ity tamin'ny volana martsa lasa teo no nanomboka niova tsikelikely ny fanatanterahana io fanambarana nataon'io. Nampandrenimponina amin'ny kominina vakina karatra ny tompona andraikitry ny ZIA ny iomanany tantsaha andao ny toerana iainany. Tsy nampahafantarina araka ny tokony ho izy ny fahafahany fikambanana mandray anjara amin'ny fampiasam-bola ao anatin'ny ZIA nefa ny mponina raha ny fanazavany fiarahamonim-pirenena CRADOI sy collectif tany. Anisany nahatonga ny teo anivon'ny ZIA aka ny tany tantsaha ny fisintomana mpandrahara vahiny sy malagasy. Amin'izao fotoan'izao manodidina ny 120 ny mpampiasa vola nanaso ny fifanekepany fana sombintany maharitra ao anatin'ny sombintany ao amin'ny kominina 7 amin'ny faritry ny vakina karatra. Misy amin'ireo tanireo no tany-panjakana nanana ny tantara nandritra ny fotoana maro. Misy ihany koa ny efa ananany mponina titra. Ny sasany efa nomena ny mpampiasa vola ao anatin'ity tetika ity. Anjato maro ny fianakaviana voakasiky ny fakanantany izy ireo ampiasaina amin'ity fametrahana ny faritra fampiasam-bola ara-pambolena ity. Ny fanontaniana mipetraka manoloana izany dia ny hoe
Efa any faritra Vakinankaratra ve ireo tany mirefy 10 hektara ireo tamin'ny nanomezana izany ho an'ity tetikasa ity sa mbola any fanjakana Foibe. Raha ny zava-misy tsy tokony ho izy ny eny anivon'ny service de domaine no tokony ho tompon'ny fanapa-kevitra farany amin'ny fanomezana sy fanalana olona amin'ny toerana toy izao. Hatreto mbola andrasana ny fanazavana momba ity raharaha ity na ny avy eny anivon'ny domaine na ny avy amin'ny faritra Vakinankaratra. Aiza ihany koa ny toerana tokony andefasana ireo olona hoe sorina ireo na ny zone de recasement. Nahitana fiakarany koa ny vidin'ny gonina siramamy eny an-tsena eny. Ny fiakaran'ny siramamy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no antony ity fiakarana ity eto amintsika raha nambaran'ny tompon'andraikitra iray. Ionona saina. 3 alina sy 1 hetsy ariary indray gony amin'ny siramamy afarana avy any Brésil. Raha 7 arivo sy 4 alina sy 1 hetsy ariary zany 12 andro lasa zay. Niakatra ho 5 arivo sy 1 hetsy ariary ihany koa ny iray gony amin'ny siramamy avy eto an-toerana raha namidy 7 arivo sy 9 alina ariary zany teo aloha. 3 arivo ariary no ivarotan'ireo mpanjara ny iray kilao-ny siramamy eny an-tsena. Eo amin'ny ladoany no mampiakatra ny siramamy afarana avy any ivelany toy ny any Brésil, Afrika Atsimo, Thailande, raha ny nambaran'ny mpamongady izay samy manana ny vidiny. Miakatra eo amin'ny 2 arivo isangona eo zany ny siramamy dia ny siramamy eto an-toerana mitovitovy an'izay ihany zany ny tena marina. Siramamy zao ny avy any ivelany Sud Afrika dia ny Brésil dia ny Thailande. Lafo zao ny Thailande zao 650 000 eo amin'ny 3 alina sy 1 hetsy eo zany. Vidina siramamy Brésil zany tokom-bolana izay nivarotanay. Dia tsy niova aloha fa 5 arivo sy 4 alina sy 1 hetsy. Dia ny namakia 5 arivo sy 1 hetsy. Fa ny siramamy ambily fotsy tsy misy mihitsy ny loha hatreto. Fa ny ambily mena misy. Mifakanay koa miakatra dia tsy maintsy mampiakatra ny vidiny izay. Maka ianao androany dia hafa ny prix miakatra 5 000. Maka ianao rapitsa dia miakatra 5 000. Dia maka ianao ravaka pizza dia indraindray midina indray zany ilay izy dia tsy hainao mihitsy hoe apetraka amin'ny tena ohatrinona ilay siramamy. Dia ohatra zao midina ilay izy ianao nefa manana masonkarena lafo dia tsy maintsy mivarotra araka iny. Ny siramamy avy any Brésil izay lafo indrindra amin'ny siramamy afaran'ny Madagasikara avy any ivelany no napetraky ny teo anivon'ny ladoany au prix de référence amin'ireo siramamy afarantsika. Antony mampiakatra ny vidin'ny siramamy ankehitriny noho ny tompon'andraikitry ny ministera. Antony anaky roa angamba. Voalohany misy aloha mba ahafahan'ny fanjakana mety ataontsika hoe misécuriser ny resaka hoe fidiran'ny faditserana araka ny tokony ho izy dia nametraka ny ladoany fa ny prix de référence ny déclaration atao any amin'ny douane dia ny prix an'ny siramamy Brésil. Zany hoe prix an'ny Brésil ny référence. Zany hoe na dia misy ara zany siramamy mety ho mora kokoa noho io prix de référence io izay eo amin'ny $305 eo ny métrique tonne dia tsy maintsy aligné amin'io ny fanaovana déclaration any amin'ny douane. Ireo mpivarotra mampiasa siramamy no isan'ny iaran'ny fahasahiranana amin'izao fiakaran'ny siramamy izao izay isan'ny akora fototra ampiasain'izy ireo ny fampihenanany habeny entana amidy no vahaolana ho ampiarin'izy ireo manoloana izao fiakaran'izao. Ny mofo zany ny henany fa ny siramamy fatsany ihany. Mampiakatra fa raha miakatra koa izy dia mitsoka amin'ny fa ny ben'ilay mofo zany na hena kely fotsiny. Mampimetra-panontaniana maro miakatra manaraka izay koa ny vidin'ny siramamy vokarina eto an-toerana. Tsy ny siramamy ihany miakatra avokoa amin'izao fotoana izao ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy fantatra mazava izay politika mpanjakana manoloana izao fiakaran'ny vidiny entana izao. Ny markarama nefa tsy miakatra manaraka izay. Aiza ho aiza ireo mpiaro ny zo mpanjifa sy ireo mpanara-maso ny fiainam-pirenena manoloana izao fiakaran'ny vidiny entana saika isan'andro izao. Fiakaran'ny vidim-piainana izay hatrany dia nahitana fiakaran'ny 500 isanjato koa ny vidin'ny vilany vita malagasy ankehitriny indrindra eto an-drenivohitra. Fiakaran'ny vidin-tsolika, fiakaran'ny vidin'ny aluminium no antony mahatonga izany. Mianta Randriana Evo. Vanim-potoana tahaka izao no fiakaran'ny vidin'ny vilany isan-taona. Tamin'ity taona ity anefa mahatratra amin'ny 500 isanjato ny fiakarany. Raha ny fanazavan'ny mpamongady, any foto mampiakatra ny vidiny voalohany ary ny vidin-tsolika tsy nitsahaniakatra no nampidangana izany tamin'ity taona ity.
Amin'izao fotoan'izao manodidina indray alina ariary ka hatramin'ny 5 alina sy 2 hetsy ariary ny vidin'ny vilany eny an-tsena arakaraky ny habeny sy ny hateviny. Raha ny vilany vidina 5 alina ariary tamin'ny faran'ny taona 2024 ankehitriny lasa 2 hetsy ariary. Ny hena ihany koa ny mpanjifa noho ny fitobahan'ny vilany vita sinoa sy ny avy any ivelany eto amintsika. Taloha zany ririnina ny tena fandehana vilany fa amin'izao ririnina raha tena tsisy mahitsy tsy malafo mihitsy. Tsisy pakamaro tsony zany taloha be dia be le foara sy makamaro rehetra zao tsisy amin'izao hoe raha malafo hoe 5 na enina za malafo folo zany zao tena malafo eto fa latsaka izay tsy malafo mihitsy. Mahasamy hafa azy mivita gasy sy mivita sinoa, vita gasy mateza zany taona misaina amin'ireny. Tena manisa maharitra eo amin'ny 3 taona, toa matevina be tony zao na mbola 10 taona raha tena simbo zany mahitsy. Amin'izao fotoam-piotazana lavan'ila izao, ny faritra Savana no mpanjifa vilany salantsalany be indrindra. Ho any Antananarivo sy manodidina kosa, ny vilany lehibe no be mpanjifa indrindra mandritra izao fotoana fisian'ny famadinina izao. Amin'ny ankapobeny, ny mpanamboatra vilany any fotony ihany no mbola manondrana izany any ivelany. Ny Ambatolampy zao no tena mpanao vilany dia ny ihany no manondrana. Fa ny anay eto ihany dia reny vazaha reny no mividy eto aminay. Eto manana sy le kila le ohatra hoe andefa sanao azy mihitsy zany sisy. Tsy makaty aminay zany fa tonga dia any Ambatolampy raha hoe le olona anondrana. Raha tsy ahivina, avy any Ambatolampy ny ankamaroan'ny vilany vita malagasy amidy eto Madagasikara. 300 isan-jato ny fiakaran'ny vidin'izany any fotony. Ny volana novambra izao no fantatra fa isy fidinan'ny vidin'ny vilany. Fandraisan'ireo mpanjifa fepetra manokana no any sisa vahaolana ho an'izy ireo manoloana ny olana eo amin'ny famatsiana rano eto an-drenivohitra. Olana ara-teknika moa matetika no nalazain'ireo tompon'andraikitra ho antony ireny fanapahana ireny. Narindra Landrianomanana. Iarahan'ny fatapahana rano avokoa ny faritra rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina. Voatery mandray fepetra manokana ireo mpanjifa manoloana izany, eo ny fifoazana maraina, ny fanangonana rano tsy andro tsy alina ho an-tokantrano iray ity. Manampitrotraka izany ny mbola fanomanana teti-bola hafa azona rano isan'andro. Manginy fotsiny ny fiakaran'ny vidinjiro nanomboka ny volana jona lasa teo. Tamin'ny afako maty tapaka fa tamin'ny arivariva teo tamin'ny roa tany ngamba ny tapaka dia miverina tamin'ny 7 voatery fomaraina amin'ny 5 dia manasa lamba mameno rano amin'ny jerikana raha ohatra ka lany amin'ny riva ka mbola ela vao miverina dia mameno rano manakara olona maka rano dia 700 ny ray bidô efitra lalana moa fiakarana. Olana ara-teknika izay nitranga teny amin'ny surpresseur Nozato no voalaza fa anisan'ny antony iray nahatonga ny fatapahana rano ho ny tompon'andraikitry ny orinasa Jirama. Tranga niseho ny herinandro teo ihany koa teny Soavina no nahatonga ny fatapahana tao anatin'ny adiny 2 ka hatramin'ny adiny 5 isan'andro izany teto an-drenivohitra. Ny faharetan'ny tosiky ny rano tonga eny amin'ny Sinimbendrano no mahatonga ny ranomaritra vao tonga eny anivon'ny faritra iray. Tsy voatosika zany le rano no vokatsy le courant tapaka dia hita zany zay raha vao lavalava ny inona misy teo le fatapahana le Sinimbendrano zany mbola lasa mameno Sinimbendrano dia paotanao hoe le mameno an'le Sinimbendrano ny olona nefa vao mandeha le rano dia le aty aloha zany dia any amin'ny fanaparany any daholo sahirasirana vao mahazo rano fa le aty aloha zany tonga dia mahazo rano dia izay no mahatonga an'io. Ny antony misy le voadona le poton'i Elizabeta any Soavina izay dia nefa izy lavalava le fatapahana zany nahatra teo amin'ny adiny tsy haiko adiny 3 dia iny zany dia lasa le Sinimbendrano le mameno an'ity zany misy tsaikany zany zay fa izy zany tokony verina zany. Tsy ny eto an-drenivohitra trano no misedra ny olana eo amin'ny famatsinan'ny rano izay fa tonga hatrany amin'ny faritra. Miandry ny fanatsaran'izay hoentiny Jirama hatrany ny mpanjifa manoloana ny fiakarana izay niatra nanomboka ny volana jona lasa teo. Tolotra izay tokony ho tsara tao aorian'ny fampiakarana ny tedi-bola natokana ho an'ny orinasa Jirama izay. Raha tsy hivina 3,7 miliara ariary izany teo aloha izay niakatra 5,3 miliara ariary.
tontolon'ny rano izay atrano fa any Diego kosa indray dia tandodomindosy ny tanàna Diego amin'izao fotoana izao noho ny fambolena katy sy ny fanimbanany ala ao Bezavina. Bezavina moa izay any loharano tokana mamatsy ny tanàna. Gaetan Andriatsilavo. Tsy misy afa-tsy ny any Bezavina ny mamatsy rano fisotro madio any Diego renivohitra. Ankoatra ny fanimbanany ala, amboleny ponina any an-toerana katy ihany koa any Bezavina. Vokatr'izay, atahorana ho ritra ny rano ary mety tsy ho afaka mamatsy any Diego intsony raha mitoy izany. Manao défrichement le olona amboleny katy indrindra. Dia any amin'ny kany montagne d'ombre zao amizao fotoana zao iny ataovanay Antsoavo foana io hatrany amin'ny Antanatohatra rehetra hoe ny ary Bezavina zany ao manko ny toerana iboahan'ny rano io any Diego io. Dia i Diego nefa tsy manana renirano izy. Fa io ihany ny source ny rano io tsy hoe misy eau souterraine na hoe resan'ny jirama fa ny fantatra antsika aloha hatreto dia io. Dia i Diego zany raha vao maintany tsy mahazo rano firy. Ny amin'ny trano étage rehetra aloha dia tsy mahazo rano raha tsy amin'iny vao manomboka mitete ny robinet. Zany hoe efa tandindomindoza zany le toerana sy le source iboahan'le rano. Ao nefa misy mamboly katy nisy moment zay miaraka amin'ny région manao OMC, manao brigade mixte, zany hoe ny OMC élargie mihitsy no iarahana. Dia manao nisy moment namono 100 000 pieds de katy. Tena destruction fa ny katy zany raha vao vononao izy dia maniry indrindra orana avy ity. Tsy neto Antananarivo renivohitra na any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ihany araka izany no mijaly amin'ny fahazona rano fisotro madio amin'izao fotoana izao. Isan'ny misedra izany ihany koa ny any Antsiranana indrindra rehefa mainandro. Fa ny tanena mipetraka manoloana izany ny hoe isika eto Madagasikara izay manana loharano maro indray ve no hijaly rano fisotro madio. Azo inona ve fa tsy ho ampy ny rano fisotro madio any amin'ny tapany avaratry ny nosy dia hanao ahoana ny any amin'ny tapany atsimo. Raha mitoy anefa ny fanimbana sy ny famotehana ireo faritra arovana eto amintsika ireo, raha tsy misy ihany koa ny fandraisana fanapahan-kevitra entitra amin'ny fanaraha-maso sy ny fanasaziana ireo izay miopefy amin'izany, azo lazaina fa hovidiana lafo ny rano fisotro eto amintsika afaka 10 na 20 taona any aoriana. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tsy tratra ny tanjona tsy mitsahatra midina ny tany fampinonon-dreny tsy misy fangarona hatramin'ny enim-bolan'ny zaza eto amintsika. Isan'ny antony lehibe mahatonga izany ny tsy fahazahoan-dalana hitondra ny zaza any ampiasana raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra. Michela Ranardzon. Tsy mitsaha midina ny tany fampinonon-dreny tsy misy fangarony mialohany fa enim-bolan'ny zaza eto Madagasikara. Raha ny antontanisana avoakan'ny Ministeran'ny Fahasalamana 17 isanjato izany ny taona 3 sy 4 arivo, 50,7 isanjato ny taona 4 sy 4 arivo, 2,7 isanjato ny taona 12 sy 2 arivo ary manodidina ny 70 isanjato izany amin'izao. Maro ny antony mahatonga izany eto amintsika raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra. Inona no mahatonga ny antony inona ny antony mahatonga ny reny tsy mampinono? Mahatonga ny antony reny tsy mampinono zany dia voalohany eo le fahazarana. Faharoa manaraka izay eo koa le tsy fahalalana hoe inona avy moa le tombotsoa azo amin'ny fampinonoany reny. Dia manaraka izay ny tsy fisinonony koa dia matetika manakana ny reny nefa zay zany dia tokony ampafantatsika zany zao fa arakaraka le ampinononany reny amin'iny voalohany iny dia miakatra foana le nono. Dia eo koa le hoe azakazaka foana ny fiainana andavanandro zany dia tsy mampinono le reny. Ka isan'ireo voatsitsika ireo tompon'andraikitra manokana ihany koa ny olana misy eo amin'ireo reny voateraka ary tsy maintsy mamonjy ny toeram-piasana. Isan'ireo olana goavana mahatonga ny fitodianany amin'ireo substitut maternel na ny fanampin-dronon-dreny tsy manana coin d'allaitement na toerana voatokana ho amin'ny fampinonon-dreny ny 7,0 isanjato n'ireo orinasa eto amintsika. Tsy fahafantarana ny zo sy ny lalàna no antony ihany koa anisany tsy ampinonony reny ny zanan'ireo. Raha araky ny fehezan-dalàna amin'ny code du travail 2003/044 dia efa manana zo mihitsy ny reny adiny iray isan'andro mandritra ny 12 volana naterahan'ilay zaza zany ampinono ny zanany ampinono ny zanany. Izay rakiraha izay sy ny décret 152 izay manome manery zany ny toeram-piasana rehetra izay mampiasa vehivavy mihoatra ny 520 anisy coin de lactation toerana ahafahan'le reny mampinono ny zanany. Ka ireo orinasa izay tsy manao an'izay sy tsy mamey an'le zo an'le reny
adinray isan'andro ireo ny tena hitako hoe antony matoa le reny tsy mame no anjanana. Andrasana arak'izany ny fandraisana ndraiky sy ny fanjakany tsy mbola fantatra hatreto hoe orinasa firy no voakasika izay fametrahana toerana amponononana coin d'allaitement izay. Ny 8 hatramin'ny 12 aogositra izao no manamarian'i Madagasikara ny herinandrom-pirenena ho an'ny fampononon-dreny. Tontolon'ny fizahantany kosa indray dia tsy mahasarika ny vahiny ny mitsidika eto Antananarivo. Manampitrotraka izay ny tsy fampin'ny vakoka azo tsidiana eto Antananarivo any ka lasa andalovana fotsiny ny renivohitry Madagasikara. Narindra Andrianomanana. Manan-karena Madagasikara fa mahantra ny Malagasy izay raha fehezina ny hevitra ireo mpizahantany miona matetika ny bariaranjaka mpitardy iray sendranay androany. Taratra amin'ny lalana izay tsy maintsy diavina ireo mpizahantany no ahitana izany. Misy hatrany ny ezaka entin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fanehoana ny kolontsaina Malagasy amin'ny alalan'ny hetsika nandritra ny fialan-tsasatra tahaka izao. Ny fahafantarany zareo azy ny arena ambanin'ny tany sy ambonin'ny tany izay ananantsika dia ohatrany hoe malahelo zareo, izay aloha zavatra marina izany. Dia misy karazana vazako, misy karazan'ireo mpizahantany io zany tena tsy mahazaka mihitsy mahita an'le fahorian'ny gasy eto amintsika. Raha ohatra mandinika an'ilay ohatrany hoe any La Réunion kely sy an'iletsika dia tena hitanao hoe tena kototra zareo, tena hoe izao ve ny iainanareo, mendrika ny olombelona ve izao. Anjaratsika mieritreritra hoe tokony iaina amin'izao ve ny Malagasy raha araky ny zavatra misy eto amintsika. Ny antony tsy dia hijanona mpizahantany eto ngamany dia eo aloha voalohany indrindra ny tsy fisian'ny ranomasina mazava ho azy, fa eo ihany koa zany ny tsy dia fisianna valan-javaboary firy eto amin'ny faritra Analamanga. Resaka ohatra ny fikarakarana ny ataontsika hoe fitsidiana ny tanàna amin'ny alalan'ny diatongotra, fa eo ihany koa ny fikarakarana ihany koa tsidibohatra zany hoe somary mivoaka kely ny renivohitra zany mba ahitan'ny mpizahantany ny ataontsika hoe ny fiainana amin'ny andavanandro mponina sy hijerena ihany koa zany ny arena miafina amin'ireny faritra maro isan-karazany ireny. Lasa fahazarana sisa ny fandalovan'ireo mpizahantany eto Antananarivo. Efa matona ny Barnabe Salvador, teratany italiana no mitondra an'ireo namana eto Madagasikara. Fitsidiana tsotra ihany no ataon'izy ireo eto toerana fa any amin'ny faritra avokoa ny dian'izy ireo amin'ny vanim-potoana toy izao. Nidina teto tanahy izahay ary andeha ho any amin'ny faritra itsidika kely any Madagasikara. Tonga teto ihany koa hijery ireo vakoka toy ny teny anaty rova. Makany amin'ny faritra ihany koa izahay mba hijery ireo kolontsaina samihafa fa mijanona eto tanahy ihany mba ahafantarana ny tantaran'i Madagasikara. On va voir la côte. On va faire un petit voyage. Teto izay mba hitsidika Madagasikara. Omaly tamin'ny 12 alina izay no tonga teto dia izao mba mijanona kely izao. Tiana ho tsidiana satria ny renivohitry Madagasikara. Ny enatrany ny mpizahantany tonga eto Madagasikara tao anatin'ny 3 taona. Raha ny antotan'izy afarany, nisy fiainana teo amin'ny 104 alina mahery nelanerana tamin'ny volana Oktobra 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Olana adray tsy fanarenan'ny ministera ny kolontsaina ny vakoka eto an-drenivohitra, indrindra ny fanomezan-danja azy ireo. Vaovao iraisam-pirenena kosa dia fifidianana ben'ny tanàna ao Afrika Atsimo. Androany no naratsy ny vato azon'ny antoko ANC na ny Congrès national africain hatramin'ny taona 477 fanadadiana eo amin'ny sarany France 24. Raha ny vokatra vonjy-maika amin'izao fotoana izao ny antoko mpanohitra Alliance démocratique ao Afrika Atsimo no azo ny fifidianana kominaly any an-toerana 800 isanjato ny vato no efa voaisa, 740,520 isanjato no vato azo ny antoko mpanohitra raha toa ka 700,5 isanjato ny an'ny ANC. Terre de terre ihany koa ny elanelam-bato ao Pretoria, renivohitra politika sy Johannesburg, renivohitra ara-toekarena any an-toerana. Manatombo arak'izany ny vondrona mpanohitra amin'ny fifidianana nasionaly ho an'ny taona 2024. Very toerana, very mpandrarany antoko ny fitondrana, very ihany koa ny fatokisan'ny vahoaka mpifidy.
Rany zava-misy manany fitantanana ara-toekarena ataon'ny filoha Jacob Zuma ireo mponina ny antoerany tsy ampitsony ny ady amin'ny fanavakavahambolokolotra izay ataon'ny ANC. Ity fifidianana kominaly ity no ahitana taratra fa manakaiky vahoaka ny antoko-panohitra indrindra ireo mainty hoditra. Pitarika mainty hoditra raha teo ihany koa no nofidin'ny antoko-panohitra Alliance Démocratique tamin'ny taondasa. Fampanantenana famoronana asa fanatsarana antolotra ara-tsosialy no arosin'izy ireo ho an'ny vahoaka ny Afrika Atsimo. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo mivavao ny songadina anio alina anjarany nivon'ny ACS na ny amicale des anciens sénateurs no nitondra no nihevitra izy ireo manoloana ny toedrara politika sy ny toedrara pirenena amin'izao fotoana izao 500 any malagasy ihany no manana kaonty any amin'ny banky ka tsy ampy ahafahana miady amin'ny famitsimbola sy ny famatsimbola amin'ny asa fampirorona ireo hoy ny zareo ao anivon'ny samifinina miakatra hatramo ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao miakatra ny vidin'ny siramamy eny an-tsena eny tsy miakatra manaraka izany ihany koa ny vidin'ny vilany. Dia izay no namarana ny fampalalam-baovaontsika izao alina izao nankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitres, tri sans serment. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soca-vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.